Faly miarabatsika rehetra indray izay atao amin'ny fiangonana Kriston Vasia Madagasikara anio zoma 20 ny volana aprily taona 2020 sy joarivo zao. Ampifaliana no izarana indray anareo ny rahasoty famarinana androany izay nosoratan'ny lehilahy an'Andriamanitra Pasteur Fisoia izay filoha-mpanorona ny fiangonana Kriston Vasia maneran-tany. Ny lohahevitra ny rahasoty antsika androany dia hoe ilay fiainana izay miasa. Amen. Ny tenin'Andriamanitra dia nalaina tao amin'ny jaona 10 ny 10 amin'ny anaran'i Jesosy, ny mpangalatra tsy ava raha tsy hangalatra sy amono ary andringana. Izao avy mba hanana fiainana sady hanana be dia be. Alleluia. Ny famelabelaran'ny lelan'Andriamanitra eto dia hoe misy famarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay tena lalina tokoa ka manozongozona ny fototry ny fisainana mahazatra. Na izany aza indraindray ireo famarinana ireo dia tsy raisin'ny maro avy hatrany na dia ao anatin'ny tenan'i Kristy azy izy. Izany dia satria ny fahatakarana sy ny fahavononana andray azy ireo dia matetika voasakana noho ny fomban-drazana, ny fahalalana voafetra na ny tahotra ny fivavahana. Ohatra taona maro lasa izay dia nitory afatra momba ny fiainana mandrakizay aho ary saina nambara avy tao amin'ny soratra masina fa tsy tokony harary ny kristianina. Fanambarana lalina tokoa izany nefa tsy mahazatra loatra tamin'izany fotoana izany. Niezaka ny sakana tsy hampianatra n'ilay lohahevitra ireo ny mpiara-miasa tamiko tao amin'ny asa fanompoana ka nanome izay heveriny ho antony sy ny ady hevitra. Noheverin'izy ireo fahadisoky ny nino na nampianatra zavatra toy izany. Tadidiko fa tsy maintsy nanafina ny oronan-peo anio afatra io noho ny fanenjehana. Dia arakaraka ny saintsainako ny tenin'Andriamanitra nefa no naharesy lahatra tamin'ny afatra. Na dia niatrika olana ara-pahasalamana zao tamin'izany fotoana izany dia nisafidy ny ino ny teny aho noho ny zavatra niainako. Niverina ny aino anio afatra io rotorona taty aoriana ary tena nazava izany, nanana ny marina aho, marina ny teny. Alleluia. Fantatro fa tsy maintsy mandeha lalindalina kokoa aho. Ny latakatro hoe nahoana no tsy mbola taratra eny amin'ny vatako izany fahamarinana izany. Ka noho izany nanapa-kevitra aho ny fantoka amin'ny fampifanarahana ny vatako sy ny zavatra niainako amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy dingana teo noho io izany. Ny lafitoana sy fahazotoana ary ankofonoana tsy voazongozona izany. Fa niazona ny teny aho ny